Miarabantsika rehetra indray tonga soa ato anatin'ny fandaharana aleoresahana anonsehatra eto amin'ny record Madagasikara amin'ity aliny sabotsy fa 4 ny volana janoary 2024 ity dia asena panajana isika tompoko anaraka an'izao fandaharana izao na ho antsika izay manaraka amin'ny fahitalavitra na ho antsika manaraka amin'ny page Facebook na ho antsika manaraka amin'ny YouTube ihany koa ny record Madagasikara dia asena panajana iaraka amin'ny indray ato anatin'ny ora iray irahantsika amin'ny fandaharana amin'izao alina izao fandaharana izay nanasana manokana Andramatoa minisy mpanjakana eo anivon'ny fiadidinana ny fanavaozana ny repoblika hitondra amintsika izay tokony ho fantatra sy tokony ho reny ny malagasy ao anatin'izao vanim-potoana ny ataontsika hoe fanavaozana izao eto moa izy avy eo hitondra ny fanazavana mahakasika izay fa miarabanao Ramatoa minisitra tonga soa eto plateau ny aleoresahana tompoko. Faly mefa miarabany manoa ihany koa miarabany eto amin'ny record Madagasikara miarabany teknisianina rehetra sy izay manaraka an'izao fandaharana zao amin'ity andro an'ity sady manaroatra ihany koa zao manantitra ny fiarabana tratry ny taona dia mirary soa ny tsirairay avy koa. Angasitrana ianao tompoko nanome fotoana ny fandaharana aleoresahana sy ny mpijeriny aleoresahana ihany koa araka nambarantsika teo izay hoe fanavaozana izay be dia be ny fanontaniana mety manitikitika ny mpijery oraray no ananantsika dia vetrany angamba fanontania koa Ramatoa minisitra anomboantsika azy inona marina moa Ramatoa minisitra ilay tena ambara ao anatin'ny hoe fanavaozana amin'izao fotoana izao mantsy ataontsika hoe taoriany ny ovan'ny fitantanana ny firenena izay rehetra mitranga eto amin'ny firenena dia eny foana ilay hoe izay ilay fanavaozana izay ilay fanavaozana mety ho raisin'ny olona amin'ny lafitsarany io mety ho raisin'ny olona amin'ny lafiratsiny ihany koa anefa fa dia hoe eny foana aloha izany izay hoe fanavaozana izay inona ny tena azon'ny vahoaka antenaina sy andrasana ao anatin'izay hoe fanavaozana izay tompoko. Marina tokoa zay ary fotoana zao moa zany hanazavana antsika rehetra hoe inona marina aloha ny zavatra nisy mialohan zao fivovan'ny fitondrana ny fitantanana firenena zao samy nahita isika nandritra ny fotoana maro fa nopotehina mihitsy ny ataontsika hoe repoblika ary ny vahoaka tao anatin'izay dia tsy hita tsy nanana ny anjara toerana tsy nanana toerana mba nafana ny taraina na olona ny tarainana na nanaovana an'izany fitarainana zany tao anatin'ny fotoana marobe dia hitantsika fa ny fahalovana sy ny kolikoly no tena nanjaka teto amin'ity firenena ity na tamin'ny androm-panjakana inona zany na tamin'ny sehatra inona zany dia tao anatin'izany kolikoly manontolo zany tsika ny hitantsika sy henontsika nandritra izay fotoana zay dia tombotsoa ho an'ny mpitondra fanjakana fotsiny kanefa tsy tokony adinoana ao anatin'izay fa ny fahefana izay azo ny mpitondra dia fahefana avy any amin'ny vahoaka ary efa miresaka vahoaka isika dia ireo foana no nolalovina nandritra ny fotoana maro indrindra moa zany isika izay mihaino amin'izao fotoana zao satria vahoaka ianao vahoaka ao isika rehetra vahoaka io zany dia natao fomba fiteny fotsiny hoe vahoaka fa tsy nasiana lanjany ary tsy nasiana asiny tao anatin'izay raha nitaraina dia tsisy ny haino raha narary tsisy ny jery raha nianatra tsy maintsy nandovola raha mba nisy hetsika natao dia na nogadraina na nampitahorina ary mora be ny nampifampidirana ponja tamin'ny fotoana izay niainantsika dia tao anatin'izay nisy fitakiana zo zay zo fototra farak'izay madinika dia reny zavatra zo fototra sy madinika reny tsy azo nandrindra izay fotoana zay ny resantsika zany amintsika amin'ny teny zao dia hoe nisy fiovana fitondrana eto amin'ny firenena dia miaingy avy any amin'izay zay mihitsy no tokony ho resantsika zany hoe nisy olana be deaibe sy zavatra ratsy teto amin'ity firenena ty dia nisy fitakiana zo fototra ary nisy ihany koa zavatra niainantsika rehetrarehetra nandritry ny fotoana maro zany fisitrahana rano fisotro madio zany tsy nisy ny délestage niainantsika isan'andro san'andro ary ny mafy ary ireo zavatra anankiroa fotsiny no resako hoe ireo no natonga ny fitsanganan'ny malagasy izay notarihan'ireo tanora ny GNZ moa zany ao anatin'izay voateny foana fa isika rehetra mihitsy no nanampy an'ireo GNZ reo nitaky an'izany zo fototra zany dia ny fahazahoana rano fisotro madio na rano fotsiny ary sy jiro zany satria niaina tao anatin'ny délestagentsika reny zavatra reny zany no nataontsika hoe natonga ny déclenché namaky an'le tolona sy fitakiana zay natao fa ny marary ny malagasy narary ny firenena malagasy narary ny malagasy tao anatin'ny fotoana maro fa le tena zavatra tena fantatritsika fotsiny dia zao hoe
tsy nanana fanantenana tsony very fanantenana vahoaka malagasy tao anatin'izay satria lay fanjakana zay ny everiny fa tokony iay azy de tsy nijery azy tsony le fanjakana nampindramin'ny fahefana dia nandakana azy nitsipaka anazy ambavafo ka noho izany antony rehetrarehetra zany dia nisy ny fitakiana dia famalinany fitakiana zany zay notadiaviny vahoaka malagasy ny antony anaovana ny fanavozana zay raisahana io a dia hoe refondation amin'ny teny frantsay raha ny tena izy hoe de hoe fanorenana indray fa tsy nraisina am'izay hoe fanorenanazay fa hoe de hoe fanavaozana mihitsy satria ny zavatra rehetrarehetra mila vaozana daholo raha nao fanavaozana nefa isika tsy maintsy miainga any amin'ny tsiraray finiavany tsiraray ary zay finiavany tsiraray zay no takina sy dadiavana manana mpiniavana aloha vo afaka manao fanavozana dia hitatsika am'izao fotoana zao finiavana politika entiny mpitondra fanjakana ny anao an'izay fanavozana zay dia amin'ny fametrahana ministera-panjakana zay misahana ny fanavozana zay zao nefa zay fanavozana zay a dadasika be fanavozana republika nresahana rehefa miresaka republika isika dia mbean-tsaina ny androm-panjakana republikanina rehetra rehefa miresaka an'izany zany tsika dia ao ny tafiditra anatin'ny saintsika ireo ny gouvernementa ministera isatsokajiny ny androm-panjakana rehetra na ny antemera-pirenena zany antemeran-doolona zany ny HCC zany reo rafitra rehetrarehetra ao anatin'ny lalam-pandroenana reny rehetrarehetra reny mila fanavaozana daholo na ny fomba fiasa na ny olona zay miasa ao mety le rafitra mihitsy no avozina keo anatin'izany fa le fiavozana zay dadavina amin'ny tsiraray finiavany tsiraray aloha tsy maintsy miainga amintsika fanavozana isika miavao na ny fomba fiainatsika hoe andao andro any fa napakevitra fa tsy hanao kolikoly intsony na de farak'izay madinika raha fiainatsika dia manao kolikoly mba azahoana taratasy aingakaikany de manao kolikoly raha mandeha ny andalana eny dia misy zandary na polisy manakana de efa ny ao an-tsaina tonga de ny amme kely raha mandeha misy zavatra atao na tsy tokony hanome vola renao de manome lasa mandeha ho azy lasa ianatsika ny kolikoly anisan'ny fanavozana atao zany ary ny diditsika rehetrarehetra ny miady amin'ny kolikoly efa nisy ny ireo rafitra miady amin'ny kolikoly fa hitatsika fa tsy naomby satria ny antony maro anisan'izany hoe tsy nanana fahaleovan-tena ireo reo ina moa zany rafitra miady amin'ny kolikoly reo satria ny akamarony na Bianco na ny Samifina na ny inspection générale de l'État sy ny reny zay hoe miady rafitra miady amin'ny kolikoly a dia natao fitaovana politika satria miankin-doha amin'ny fiadidinany republika amin'ny présidence zany dia lasa natao fitaovana politika reny anenjehana olona ka manomboka zao zany tsika de mila mahafantatra hoe napindrana fahefana ny vahoaka napindrana fahefana amin'ny mpitondra fanjakana dia adiditsika voalohany zay le teneniko teo ia hoe isika no mila mandray manana finiavana hoe matsapa fa napindrana fahefana dia manomboka zao entanina mihitsy hoe ok zay le fanaindraindrana lay nomena nampindramina fahefana satria rehefa indraindra nomena fahefana de miakatra ambony de ambony fa ianao tsy pihany ambavafo tsy pahany ambavafo ary tsisy raharaina ianao raha tsy amin'ny fotoana anankiroa ihany dia rehefa tonga ny fifidianana de vidininy safidinao na koa rehefa tonga ny fotoana fihetsiketsehana ara-politika de atao fitaovana politika ianao na entina nonga-mpanjakana na anao fihetsiketsehana mbola vidiny ihany keo ianao mila matsapa zany tsika hoe vahoaka tena manana fahefana marina de sarotiny amin'io fahefana io a dia aoka tsy anindraindra intsony ny mpitondra fanjakana satria izay no mahatonga n'le elanelana eo amin'ny fanjakana sy ny vahoaka de amin'ny teny frantsay hoe misy crise de confiance lasa tsy mahatoky intsony ny mpitondra fanjakana ny vahoaka napindrana fahefana fa le fanjakana koa tsy mahatoky an'le vahoaka intsony keo raha tsy mividy azy vidina amin'ny koveta vidina amin'ny vola vidina amin'ny vary vidina amin'ny zavatra rehetrarehetra fanambaninantsika vahoaka zany zavatra zany de tokony tsy hisy tsony zany satria fandraisana ndraikitsika rehetra fanavozana fa tsy an'olo tokana rera anisan'ny napetraka tompoko ary nampahafantarina ombienombieny moa hoe dingana atongavantsika ao anatin'izay fanavaozana izay ny fitoanan-dom-pirenena azo lazaina hoe mbola manjavozavo ihany amin'izao fotoana izao ny sain'ny olo-pirenena na de efa eo ara ireo ataontsika hoe fanazavana maromaro efa nentina fa ararotiny ity fotoana ity eto indrindra nao ramatoa minisitra hitondra fanazavana mahakasika an'izay hoe inona marina moa fitoanan-dom-pirenena zay ho tanterahana io tompoko
ny fionan-doam-pirenena dia lalana tsy maintsy andalovantsika atongavana any fanavozana concertation pour la refondation zany hoe le fikionan-doha ho atao zany dia tsy mitovy an'le fikionan-doha natao tany aloha rehetrarehetra tany fikionan-doha-pirenena ny efa nisy hitantsika zany hoe médiation pour la sortie de crise de 2009 tamin'ny sivy sy roa arivo zany efa nisy ny dialogue national efa nisy ny concertation nationale efa nisy ny assise nationale efa nisy ny réconciliation nationale efa nisy karazany maro be reny fa ireny amin'ny ankapobeny dia nandamina fotsiny ny olana politika dia nanao accord politika fifanarahana politika dia mifampizarazara seza dia rehefa samy nazo sendra dia samy nangina tsy namany olana ny fotony sy filan'le vahoaka reny zavatra natao tany aloha reny amin'ity ndray mitoraka aty zany le fikionan-doha-pirenena zay entina atongavana any amin'ny repoblika fahadimy dia fikionan-doha iainga ny fotony le ifotony resahana io dia miainga any amin'ny fokotany satria omena asina ny fokon'olona sy ny fokotany any ny tena hitantsika hoe ny olana iainan'ireo vahoaka reo ianao mijery io androany any amin'ny fokotany any no mahalala hoe zao ny olanay aty zao ny vahaolana hitanay ivoana amin'izany olana zany isaky ny fokotany malala daholo hoe aty ny olona mipetraka aty ny olona mpanao kolikoly nanakarena tampoka nanao manana tomobila be deabe tampoka mety misy olona tena ny sasatra vao nazo an'ireny zavatra reny fa amin'ny ankapobeny misy manakarena tampoka noho ny fanaovana ny tsy mety eto amin'ny firenena fanodikodiana-bola mpanjakana ny fanaovana fanarotapahefana sy ny sisa rehetrarehetra fa miainga any fotony zany ny fikionan-doha zany le concertation resantsika io miala any amin'ny fokotany dia mandraisa anjara rehefa tonga ny anjaran'ny fokotany misy ianao ain-tanina zany le fokon'olona andray anjara ary teny masamy teny ao anatin'izay nandritry ny tolona zay natao io natonga an'izao fivahana rafitra zao fiovanim-potondra zao nasan'ny teny ny tanora nasan'ny toroka ary nasan'ny joro tao anatin'izay zao zany fotoana indray isika rehetra no andray anjara miteny milaza ny olana ary mamoaka ihany koa ny vahaolana ao anatin'izay vita zay ny njaran'ny fokotany dia mandeha makany amin'ny commune indray zany dia ireo solotena ny fokotany ireo indray no mandeha any amin'ny anivon'ny commune tsy hoe ny commune no manao anazy akory fa anivon'ny commune dia eo anivon'ny commune indray zany no mivoaka indray ny raharaha makasika rehetrarehetra eo anivon'ny commune zany vita indray ny eo dia misy mitondra teny indray sy solotena ny commune miakatra anivon'ny district dia toy izay ihany koa rehefa tonga ao amin'ny district dia makany amin'ny faritra rehefa tonga amin'ny faritra dia mandeha aty anivon'ny nationaly amin'izay eto Antananarivo zany dia zay rafitra be deabe zay zany no iantsonantsika rehetra fa tsy hoe rehefa tonga ny fikionan-doha-paritra ohatra dia anytsika vao andray anjara fa ny hevitra rehetrarehetra mila miala ny fotony dia mandalo ny antanatohatra rehetra mba tsy ho very dia mamany olantsika rehetrarehetra iainantsika any misy atsika any zay rafitra rehetrarehetra zay apetraka zay eto zany dia miantso ny rehetra andray anjara aloha fa ny fandraisana anjara dia misy mizara anankiroa misy ireo tena mandray anjara mitondra hevitra dia miady hevitra tena hoe manao dialogue concertation midinika dia zay hevitra tapaka ao hitambarany be sy maro no raisina ary atao feikevitra anankiray iny feikevitra iny no entina miakatra indray dia mbola hoe edina hevitra indray hoe zao no tapaka tamin'ny fokotany zao tany anivon'ny fokotany eo anivon'ny commune zay zavatra mahavahany olana rehetra sy marary antsika no resahana taloha mantsy resaka politika fotsiny amin'ity indray mitoraka aty be dia be natao hoe tematika zay tematika homaninay tsy voatery iny no dinihana fa arakaraky ny filana sy ny fangatahany mpisehatra le izy dia nyteneniko teo misy anankiroa le mandray anjara misy le tena mandray anjara mitondra hevitra ary miady hevitra miaro ny heviny fa misy indray ireo mitarika dia ireo mpitarika ireo zany dia ny FFKM moa zany no mitarika satria izy manana an'le fahefana ara-moraly zay keny rehetra ny fiangonana manerana amin'ny firenena fa ireo mbola everitsika hoe mbola manana ny tsy fitanilana zany dia
miaraka iara-iasa amin'ny FFKM ihany koa ny finoana hafa ny ray aman-dreny ara-drazana ny lafikery samihafa fa ministera-panjakana no miaraka manatotosa ary ataontsika hoe lohan'ny fanatanterahana ny concertation hoe chef de file ny fanatanterahana ny concertation zany ny ministera-panjakana no miantoka amin'ny fandraisany rehetra anjara dia ny ministera-panjakana ny FFKM sy izay iaraka hitarika amin'izay zany a tsy maneho hevitra hoe zao ataonareo na hoe ity tsy maintsy laninareo fa mandray kosa ny soso-kevitra zay efa nodinihana sy lany era dia manangona ny hevitra rehetrarehetra dia anamboatra ny hevitra aveo ho atao document anankiray na boky anankiray hientina ho avadika ho action na acte fa indrindrandrindra zany le acte rehesantsika dia ho avadika ho lalam-pandrenana na ho lalàna dia iny no anaovantsika teny erana rehefa tonga amin'izay ny concertation nationale zany ny mitarika rehetra dia tsy mahazo mandray manina moa zany manery zay hevitra koatra ny olona ny zavatra rehetsahan'ny olona zany sy mipandray anjara ny olom-boafidy rehetra tsy mahazo mitarika na izy na iza zay zany zava-dehibe anankiray fa aleo le olona na fikambanana mbeva fikambanan'ny olona mety mana fahasembanana ny fikambanan'ny ratoekarena fikambanan'ny fikambanana politika na antoko politika na resaka sosialy na ina ny karazana fikambanana rehetra na olon-tsotra ary dia afaka mandray anjara ao anatin'izay fikonan-doha zay zany hoe fa mahavaly sady ny fanontaniany olo-pirenena hoe tsy ilay fanokafana iny akory no natao hoe fikonan-doha-pirenena fa fanokafana ihany tena marina mihitsy zany efa nisy le natao hoe fanokafana ara-pomba ofisialy ny fikonan-doha-pirenena zay natao teny Ivato iny moa zany natao hoe lancement officiel en concertation iny zany fampisehoana fa efa vonona izahay ministera-panjakana sy ny FFKM anatanteraka an'le fikonan-doha-pirenena iny zany fanamarihana fotsiny hoe misokatra ara-pomba ofisialy ny concertation nationale fa izao nisy koa ny fikonan-doha savaranando zay natao tamin'ny faritra maromaro io zany dia nitsapana ny alalin'ny rano ahitana hoe inona ny filana sy zavatra takiny ny olona amin'le toerana zay nale iny ihany koa nahitanay hoe inona daholo ny zavatra tian'le olona horesahana ao anatin'ny fikonan-doha-pirenena ahoana ny fomba anaovana ny fandaminana anatanterahana ny fikonan-doha-pirenena mbola tsy fikonan-doha reny fa savaranando dia zay zany nafahanay mandamina satria amin'izao fotoana zao ty taona 2024 ty natao hoe taonan'ny fikonan-doha-pirenena ny taona 2024 taonan'ny fifidianana io zany fifidianana ny lalam-pandrenana fifidianana ny olona zay hitondra sy ny sisa rehetrarehetra zany fa mila fanomanana daholo zany rehetrarehetra zany fikonan-doha-pirenena zany ao anatin'ny fanomanana tanteraka zay zao tafiditra ao anatin'ny fanomanana ary efa ataontsika hoe efa vita ny calendrier amin'ity taona ity fa io calendrier io io tety andro io dia mbola tsy maintsy ifampiresahana sy erahana amin'ny any fiadidiana ny fanavozan'ny repoblika mbola ifanarahana ihany koa na ny fomba anatanterahana anazy sy ny anjara ndraikitry ny tsirairay avy amin'ny FFKM fa ministera-panjakana no namolavola an'izany efa vita zany io zao zay no mahatonga any amin'ny teny hoe taonan'ny fikonan-doha ty taona ity ary le fanomanana dia mbola mizara ihany koa fepitaona misy tety andro ihany koa fanomanana satria tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny fijerena aloha hoe iza daholo ny olona zay andrafitra aloha zany ny tarika ao anivon'ny ministerany fanavozana satria ny mpiasa zay ao anivon'ny tompon'andraikitra ao anivon'ny ministerany fanavozana mbola misy ireo tsy voatendry ireo ny any amin'ny faritra zany ireo taleparitra zany fa ny ao anivon'ny ministera fanavozana indray dia efa saika voatendry daholo ny tompony andraikitra ambony indrindrandrindra moa zany fa mbola mila olona hafa ihany koa zay ao anatin'izay satria ilaina daholo ny fahaizana sy ny traikefa maro samihafa
dia rehefa vita zay a de tsy maintsy mbola mametraka koa zay avy eo ny fandaminana amin'ny FFK sy ireo lafikery zay iasa amin'ny ministeram-panjakana zany mbola misy koa ny fandaminana amin'ny fanofanana sy fametrahana ny olona amin'ny toerana zay ilana anazy satria samy manana ny ina moa zany aitarika na ny aitaona ino tsy fantatro fa ai rehetrarehetra io zany de ilaina daholo ny sociologue hita ilaina ny anthropologue ilaina ny olona manana fahaizana maro samihafa sociologue ilaina ny manampahaizana rehetrarehetra tsy misy tsy ilaina satria mahakasika ny fiainatsika davanandro ny zavatra zay ho atao zany ity fanontaniako ity tompoko a de maro no mametraka azy a rehefa miresaka an'izay hoe fanavaozana izay sika ary rehefa napetraka hoe ny ministera-panjakana isahana manokana ny fanavaozana afaka manome toko ve ianao androany ramatoa minisitra hoe tena ho fikoanandom-pirenena tsy miandany a indrindra fara-politika na amin'iza no tanterahany eto Madagasikara amin'ity taona ity mety hipetraka ihany mantsy ny aya satria raha andrehetra mahalala ohatra ny entité politique izay nivoandra ramatoa minisitra eo ihany koa le fanambarantsika teo hoe omena sehatra ny rehetra fa tena azo antoka ve tompoko omenao toko ve hoe tsy andany izay fikoanandro tanterahantsika sady tsara fipetraka tsara zany fanontaniana zany a no mitombona tsara io sady mitombona ny azo raisina ny mahakasika an'izay hoe fikoanandoha ataontsika aloha zany de hoe fikoanandoha andraisanrehetra anjara concertation inclusive ny ministera-panjakana zay natsangana dia natao tena hoe zay zany ny mampisehoana le finiavana politika ny mpitondra fanjakana natao isahana n'io fikoanandoha-pirenena io manokana mihitsy zany nametraka ny safidy ny tena ko hitarika an'io ministera io fa na tsy tenenina ara ny tena de matsapa avy hatrany resaka éthique publique resaka arétique ary resaka ara-moraly ny asa zay iandreketako sy nampandreketina dia mametraka ary maneria ampiseho an'izay tsy fitanilana na amin'iza zany mametraka an'le ataontsika hoe neutralité zay aloha zany ny engagement politique zay manaraka foana naiza ny mahasolom-bavambahoaka manaraka naiza mipetraka iny tsy azo nizaniza kitihana fa mipetraka iny satria miaraka amiko zay fa ny fihetsika ny zavatra asa zay atao ny lalan-tsaina ny lala-kevitra de manery any tenako sy mpiara-miasa amiko anao an'izay ampiseho an'izay atao hoe neutralité zay zany hoe miasa ao anatiny tsy fitanilana zany zay rehetrarehetra ao anatiny io ary maro lafy ny ao anatin'zany ministera-panjakana zany noho izany a dia tsy tokony hipetraka na amin'iza mihitsy hoe andeha iandany amin'ny antoko politika na inona satria rehefa nanomboka na mipetraka atao amin'ny toerana io dia mahay manavaka tsara ny atao hoe neutralité tsy fitanilana aloha voalohany indrindra fa mametraka tsara ihany koa ary tsy maintsy mampiseho ho modely amin'izay resaka éthique publique éthique politique zay vao afaka mirosy ianao zany zao nefa ny olona rehetra koa zay ao anatin'izay misehatra hitarika an'izany fikoanandoha-pirenena zany de mitovy amiko ihany koa na nanao politika izy na tsy nanao politika satria tsy hoe ny olona nanao politika ihany no everina fa tsy tanila fa na ny olona tsy ao anatin'ny politika ary mety hitanila satria mety hiteny izy hoe ity fikambanana nisy ity olona fianakaviako na ty olona nanana fifandraisana tamiko manana fepetra manana obligation tsy maintsy manaraka an'izay toetra tsy mitanila zay ny rehetra zay tarika an'izany fikoanandoha-pirenena zany ny FFK moa mazava ho azy sady tsy manao politika fa napetraka foana ray aman-dreny am-panahy dia efa mampiseho ihany koa fa tsy mitanilana amin'iza na amin'iza izy ary afaka fampiresaka amin'iza na amin'iza ary indrindrandrindra afaka mampiavana ihany koa noho izany ho ia dia mila zavaina foana ny sainy rehetra ianareo zay mahalala ny lafatarana ady hoe maître ianitra fa hatramin'izay na maître ianitra na tao aminatin'ny sehatra ina sehatra nina olona afaka ifampiresahana nanana fisokafa-tsaina ary nanana ny fijorony
rehefa marina dia marina, rehefa tsy mety dia nitenenina zay. Nanana nataontsika hoe nitazona trano le hoe objectivité. Nijoro tamin'ny marina sy ny rariny sy nitsiny ka tsy androany no andeha sanatry ny vava anao zavatra tsy mifanaraka amin'le asana mpandraiketina na. Araka ny fanambaranao teo Ramatoa Minisitra dia tsy voasambany no misy fikonan-dom-pirenena eto amin'ny firenena. Efa somary nambaranao teo moa hoe na ny dingana hitondrana nyity fikonan-doha ity ara dia hafa mihoatra amin'ny hatramin'izay fa tamin'ireny fikonan-dom-pirenena ireny ihany koa mety hoe nisy ny zavatra tapaka fa tsy nifanaraka tamin'izay no mety zavatra hita teo amin'ny firenena rehefa tena tonga ny fampiarana. Ahoana tompoko mety ahafahan'ny olom-pirenena rehetra mahazo antoka sy ataontsika hoe mety hoe manafaka an'izay hoe fomba fanao efa nitondrana ny fikonan-doha-pirenena hatramin'izay sy ny hitondrana nyity fikonan-doha ity tena ho azo antoka ve fa ilay hevitry ny olom-pirenena tena mivoaka sy naharary azy no hivoaka ho fekevitra ho tanterahana. Araky ny voalazako teo ia hoe fikonan-doha-pirenena hiarahana ny rehetra ary andraisan'ny rehetra anjara izy ty. Ny zavatra voalohany takina amintsika aloha zany aloha dia hoe mandraisa aloha anjara aloha. Fa raha tsy mandray anjara ianao dia ny hafa no lasa mandray ny andraikitra ao amin'ny toeranao dia imenimenina fotsiny indray ianao avy eo. Mandraisa aloha anjara aloha voalohany indrindra. Ny faharoa arao ny antanatohatra rehetra izay hitondrana ny hevitra. Ny fahatelo dia le fatsapantsika hoe manana le finiavana politika le mpitondra fanjakana. Le anarana fotsiny aloha zany hoe refondation de la république, fanavaozana république, efa ngeza be zay. Ny ary amin'ny fitantanana ny fiadidinan'ny fanavaozana république zany no faratapiny ity fitondrana ity. Manana finiavana politika manomboka any ka hatraminay rehetrarehetra zay mitazona andraikitra zany ao anatin'ny firenena. Ny finiavana politika raha tsy manana finiavana aloha dia tsisy ninina zavatra ho vita aloha eto zany. Le finiavana i politika atambatra amin'ny finiavanao ianareo vahoaka izay andray anjara finiavantsika rehetrarehetra anao fanavaozana zany. Iza no hiantoka an'izay ary? Hiantoka ny fandraisan'ny rehetra anjara, ny ministera-panjakana no miantoka ny fandraisan'ny rehetra anjara ao anatin'izay. Ny ministera-panjakana no hiantoka ny fandraisana ny hevitry ny rehetra ary hamadika an'izay ho boky anankiray entina hovaina ho tanterahana ho atao boky anankiray ho avadika ho lalam-panorenana satria ny fanampy sy ny fitakiana dia hoe fitakiana tamin'ny tolona izay natao dia ametraka lalam-panorenana vaovao dia andehany amin'ny repoblika fahadimy. Ary rehefa manova repoblika manova lalam-panorenana dia manova na ny rafitra na ny olona ao anatiny ihany koa fa manova lalàna ihany koa manifanaraka amin'izay zany. Ka le antoka zany ao anatin'izay raha mihoatra n'le tany aloha rehetrarehetra tany ny fikonan-doha izay natao tany aloha tany dia matetika dia tsy hoe matetika fa zay foana avy any ambony avy any amin'ny fiadidina repoblika tonga dia teo ambony latabatra. Dia na teny amin'ny CCI vato na tany amin'izay toerana malalaka izay nanaovana anazy saritsarony fotsiny ny fikonan-doha na ny dialogue national natao tany amin'ny faritra satria efa nisy zavatra mivolavolaina dia ny tereko masaka fotsiny ohatra ny voalobojaza dia iny no nekeny rehetra teo fotsiny dia tsy tonga tany amin'ny filana sy tsy namaly ny etahitan'ny vahoaka ary averiko ihany. Ny politika no sahanina fa ny ankoatran'izay tsy nijerena tsy nirarahina tao anatin'izay. Efa somary nazavaindra Ramatoa Minisitra teo moa ny ireo anomboantsika izay hoe fikonan-doha-pirenena izay miainga ny fotony mihitsy mety efa misy ve tompoko tety andro mety ho fantatra hoe roviana no anomboka izay eny anivon'ny fokontany izay fanontaniana tonga dia ampiarahako amin'izay ihany koa ny amin'ny hoe mety maro ny olom-pirenena izao manaraka antsika te handray anjara te hitondra ny feoany ao anatin'izay fikonan-doha-pirenena izay inona no mety tokony ho ataon'izy ireny ahafahany mandray anjara ahoana ny fomba hanomezana toky an'ireny olom-pirenena ireny zany hoe tena afaka mitondra ny feony mandray anjara izy mety hisy fampiantsoana ve io mety hisy fivoriam-pokon'olona ve io sa mety ohatry ny ahoana no anatanterahana an'izay tompoko. Iverenako kely le teneko tao zao hoe ity taona 2024 ity dia taona ny fikonan-doha dia mizara anankiroa zany. Ny tapany taona voalohany ny enim-bolana voalohany zany dia tafiditra ny telo volana voalohany ataontsika atao telo volana voalohany aloha amin'ity taona ity efa ao anatin'izay amin'izao zany ao anatin'ny fanatanterahana
ny efa volavolana tetiandro izay mbola mila fakatoavana aloha zany satria efa misy ny comité de pilotage izay mitsangana eo anivon'ny fiatidina amin'ny fanavaozana repoblika dia mety misy zavatra kely miova fa amin'ny akapobe zany dia hoe ny telo volana voalohany aloha dia ny fametrahana ny olona rehetra aloha anivon'ny ministera manontolo hatrany amin'ny rafitra rehetrarehetra dia fametrahana ihany koa ireo tompona andraikitra rehetra izay isahana ny fikarakarana sy fandaminana dia misy koa ny fandaminana miaraka amin'ny FFKM sy ireo rafitra ireo fikambanana maro samihafa iaraka amin'ny ministera mpanjakana ny GNZ ireo ray aman-dreny ara-drazana ireo ina moa zany mpitarika finoana hafa sy ny maro zany ny fandaminana amin'ireny zany dia tafiditra ao anatin'izay koa ny fanofanana tena zava-dehibe indrindra formation io zany fanofanana io sy fiofanana io zany manomboka avy aty ambony indray avy aty ministera mpanjakana iarahana amin'ny FFKM sy ireo lafikery maro zay iasa amin'ny ministera mpanjakana tsy maintsy miofana ary tao tsara ofana aloha dia ireo indray no manofana isa-tsokajiny indray isaky ny antanatohatra indray avy eo formation des formateurs ireo iarahana amin'ireo manam-pahaizana malagasy efa be dehibe fa eo ihany koa ny avany amin'ireo mpiara-miombonantoka ireo firenena vahiny na fikambanana maro samihafa re vahiny manampy malagasy ihany koa dia isy ny fanofanana maro samihafa omenan'ny olona zay hitarika indrindrandrindra ny tarika moa zany fa mandray anjara dia mandray anjara izy zay mety hoe ampianarina fotsiny isy ohatra zao ny fomba fandraisana anjara dia atoro tsy main efa misy ny guide ny concertation fa tsy maintsy hofanina tsara aloha ny olona rehetrarehetra ny telo volana voalohany zany vita ny fanofanany rehetra ny telo volana faharoa dia anao andrana amin'ny fitoerana faritra vitsivitsy izahay satria ampiasa ny teknôlôjia ampiasa ny fomba rehetra ahafahana manamora sy manatsara le fikonan-doha satria tsy moramora le hoe any fokotany zay any fokotany ihany misy 9 alina mahery nisy amin'ny fokotany misy ny fandaminana hoe tsy alefa sy fokotany par fokotany fa misy organisation misy fandaminana zany anaovana an'izay dia anao fanandramana amin'ny toerana tena manandrana ohatrany hoe fa tena fikonan-doha misy nataonay mbola tsy tena le fikonan-doha io fa andrana amin'ny tindray mitoraka ty indray zany hoe andrana fa eto Antananarivo kosa mbola isy ihany koa ny fikonan-doha savaranando zay atao eto Antananarivo ny antony dia eto no anaovana ny fikonan-doha pirenena dia tsy maintsy atao koa zay dia zany ataonay anatin'ny telo volana faharoa rehefa vita daholo zany zay rehetrarehetra voalazako zay sady eo ampiandrasana ny fanampiana ary eto dia manao antsoavo ianao miteny mijery ny tenana io andao ifanampy andao hiara entana amin'izany fanatanterahana ny fikonan-doha-pirenena zany iento zay azonao anampiana ny fanjakana ampisehotsika ny ampipoantsika ny fiombonantsika rehetrarehetra amin'ny hoe raha iombonana tanindrazana ombonana ty hoe tanynjanaka mahomby ny fikonan-doha-pirenena mahomby ny fanavaozana isika rehetra no mandresy ao anatin'izay ny fahatsapana zany hoe manana didy dia andao fanometanana mandraisa ndraikitra mandraisa anjara ny fikonan-doha fa ampio koa izahay ao anatin'ny fanatahitaranany zay zavatra rehetrarehetra azonao anampiana zany ministera mpanjakana sy mifanjakana zany fanjakana no tompona andraikitra voalohany amin'ny resaka arabola sy ny fitaovana rehetrarehetra fa isika malagasy no iantoka ny olona rehetra andray anjara amin'izany andray andraikitra amin'izany isika no iantoka an'izany fa mila filanira misy filana marobe ireo na fiarakodia io na ina moa zany fitaovana ampiasaitsika ordinateur zany ny zavatra be dehibe na fampiantranoana ihany koa fanomezana sakafon'ny olona zay andray anjara be dehibe ny filana ao anatin'izany fa ny anay amin'ny akapobeny ny fanjakana dia amin'ny alalan'ny ministera mpanjakana hiaraka isalahy hitady ny fomba rehetra ahafahana manomameno sy maka an'izany ina moa zany initiative maka an'izany
andraikitra izany a amin'ny fampiresahana am'ireo mpiara-miombonantoka ihany koa ka ny avy any ivelany raha nampy antsika dia tsika samy malagasy fa tsy afaka ifanampy eo anatin'izay ho anao hoay ho antsika rehetra ny tombontsoa izay azo a amin'izany fikonan-doam-pirenena zany. Ny FFKM tompoko no ataontsika hoe no safidiana zany nomena fahefana hitarika an'ity fanaovana fikonan-doam-pirenena ity a efa somary nambaranao teo moa ny antony ny safidianana ny FFKM fa manao ahoana ny mety ho fiarah-miasa eo anivon'ny ministera-panjakana sy ry zareo anivon'ny FFKM mety efa nisy fampizarana andraikitra ve ohatra napetraka fa ihany koa hoe ahoana ny fomba ataon'ny ministera-panjakana ahafahana mahazo fankatoavana ny amin'ireo mpisehatra hafa misy ohatra eto amintsika ny silamo nambaranao teo ny ray aman-dreny ara-drazana ireo finoana samy hafa mety ivelan'ny FFKM ny tanora ihany koa ny jeune Z anisany tena ny teny mafy tao anatin'ireny tolo ireny ary inona fa manana ny ambarana izy a ireo fikambanana hafa izay mety efa tsy natokontsony ny karazana fakakevitra sy fikonan-doha efa natao rehetra tany aloha tany ahoana ny ahafahana mahazo fankatoavana amin'izy ireto. Ny fikonan-doha sy ny zavatra concertation natao tany aloha tany dia tsy misy fampitahana hoe amin'izao zavatra fikonan-doha izay ho atao zao. Ny FFKM marina fa ny fotoan'andro a dia somary nidina ny fatokisan'ny vahoaka anazy. Andro ny amerena indray ny fafatokisana ny FFKM zao ary ny fahalalan'izay fahalalanay sy ny FFKM an'izay mihitsy no hitandremana sy manery anay hiara-iasa ao anatin'le resahako teo hoe fiarah-mientana fifanajana fa indrindrandrindra ihany koa fifampitokisana ao anatin'izay. Ny finiavana efa samy manana fa ny mamerina indray ny fifampitokisana no zava-dehibe. Ny dikan'izany zany dia tsy maintsy misy ny fandaminana andraikitra sy anjara asa izay ataon'ny ministera-panjakana sy ny FFKM ao anatin'izay. Ny ministera-panjakana no mametraka hoe misy olona na antokon'olona na antoko na hafa finoana na ray aman-dreny ara-drazana ny ministera-panjakana no miantoka ny fampandraisana anjara miaraka amin'ny FFKM amin'ireo olona reo satria maro ny toerana eto Madagasikara tsy voatery kristianina daholo ny rehetra kanefa kosa ny tsy azo etikevitra dia manerana feno mbola ny FFKM na ny finoana kristianina no betsaka manerana ny Madagasikara na ireo fiangonana anatin'ny FFKM na ivelan'ny FFKM zany. Afaka mifametanana daholo ireo rehetrarehetra reo ary afaka manampy satria fifanampiana ary fandraisan'ny rehetra anjara no ilaina amin'ity fikonan-doha-pirenena ity. Efa manaiky an'izany ihany koa amin'izany fandaminana sy fiarah-miasa amin'ny hafa zany koa ny FFKM dia tsy tokony hisy olana intsony zany. Ny fanomezana toky sy famerenana an'le fatokisan'ny vahoaka ny FFKM fa eo ihany koa ny famerenana ny fatokisan'ny vahoaka ny mpitondra fanjakana koa ngeza be ihany koa tsy ny FFKM irery no averina ny fatokisana fa le fifampitokisana mihitsy no mila averina eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka izay entiny zany. Dia fotoana anankiray koa zao amerenana an'izany mba tsy hisy intsony le fahaverezan'ny fatokisana mba tsy hiverina intsony ny crise politika satria le zavatra mitambatra le crise économique crise ara-tsosialy sy ny sisa rehetrarehetra nge no apokan'ny crise politika dia hiverimberina foana zay. Ny zavatra tsara ho tsara tsindrina ihany koa dia izao tsy hoe manova fe manova manao fanovana fe fanovana isika fa misy tanjona manao fikonan-doha-pirenena ho an'ny fanavaozana. Ny avaozana dia ny repoblika ny avaozana dia ny lalam-pandrenana ary ny fanavaozana ny toe-tsaina satria raha tsy manova ny toe-tsaina koa tsika ao anatin'izay dia tsisy dikany ny anaovantsika an'izao fanavaozana zao. Fa rehefa miova daholo zany rehetrarehetra zany mihatsara ny fiainantsika rehetrarehetra na amin'ny lafiny ara-tsosialy zany amin'ny lafiny inona zany fa le zavatra ho alefa ao anatin'ny lalam-pandrenana nge dia zavatra mahakasika amin'ny fiainantsika andavanandro ohatra fotsiny ara mahakasika ny rafitra fampianarana na rafitra ara-ekonomika. Ireny zavatra reny any firenena mandroso dia
nisy ady natao ohatran'izao ataontsika zao ny anazy ary moa tena hoe ady tena guerre zany fa ny atsika mbola tsy tonga am'izay guerre zay fa nisy ady natao tao anaty zay ady fitakinjo ady tamin'ny zavatra maro samihafa fa matoa mandroso ny firenena any ivelany ihany dia nanana vina lavitrezaka izy vision à très long terme vina 3 taona 4 taona 5 taona zany vina zany a tsy tenenina fotsiny de miova isaky ny mpitondra fanjakana na miova gouvernement fa mila apetraka any anatin'ny lalam-pandrenana zany zany système éducatif na ny système économique vision économique vision éducative zany a afaka ampidirina anaty lalam-pandrenana ary arovana ao anaty lalam-pandrenana zany hoe nizaniza mitondra eo zany dia tsy miova mihitsy izy fa mitohy foana zany mivina iny dia zay ny tena ataontsika hoe continuité de l'état satria indraindray a miova ny mpitondra fanjakana de manao fampielezan-kevitra izy de mampanantena volana sy kitana de tsy manatanteraka izy avy eo manova zavatra mandrava efa na manova zavatra foana tsy ampy 5 taona tonga 5 taona de miova indray zany ny rafitra le ataontsika andreo zay rafitra ny fampianarana ohatra de miova indray de zany hoe tsika zany de eo miverina foana azo atao tsara zany ny resaka tontolo iainana azo atao tsara zany azo arovana io ary atao apetraka ao anatin'ny lalam-pandrenana zany zavatra anankiray mila tsindrina ihany koa de zao tsy hoe isika manao fanavozana fotsiny mila arovana ny zavatra rehetrarehetra vita na io asiana rafitra anankiray ataotsika hoe gardien des acquis de la refondation na koa ampidirina ao anaty lalam-pandrenana io a mba tsy ho alaim-panahy zay mpitondra eo zay olany eo indray andrava efa ny zavatra ataontsika mandritry ny 2 taona atao maharitra zavatra ipetraka maharitra zao zavatra ataontsika zao ho an'ny fiainatsika ho avy ho an'ny taranaka ho anareo tanora ho anareo zanaka nanaovana an'izao fikonan-doha sy ho an'ny fanavozana zao zay mahakasika ny fikonan-doha efa somary fohifohy ny fotoana fanoresantsika misimisy mihitsy iny satria ataontsika hoe andry fototra izao fanavozana izao fa andeha iverenantsika tokony fanavozana amin'ny ankapobeny ataontsika hoe 2 volana teo no tena nidira ny gouvernement nanatanteraka ny asa ao anatin'ny fanavozana inona reo dingana ataontsika hoe efa vita tao anatin'izay 2 volana izay raha hoany ny fanavozana amin'ny ankapobeny fahitanao azy raha matao minisitra efa be dehibe ny zavatra vita tao anatin'izay 2 volana zay rehefa miteny rehefa hoe miteny ny hoe miteny hoe 2 volana izahay moa zany raha ny gouvernement membre ny gouvernement tamin'ny 27 ny volana oktobra no voatendry zany hoe feno 2 volana tamin'ny volana décembre iny zany dia 2 volana sy tapany zany zay zao raha raisina tsirairay ny zava-bita tao anatin'ny ministera tsirairay de samy manana ny azy daholo rehetrarehetra reo rehefa nasa am'izay ary no mifampiresaka de hoe ohatrany hoe felabe tsika ny teto fa rehefa mandinika an'le fotoana nipetrahana teo dia efa samy navita zavatra daholo reo ministera rehetrarehetra reo ny gouvernement manontolo ny prime ministre ny membre ny gouvernement tsirairay izahay moa zany fomba fiasana petran'ny prime ministre dia tsy maintsy manao tatitra isaky ny farany herinandro ny asa vita ny asa tsy hoe nanao tatitra fotsiny fa hoe inona ny zavatra vita inona ny vokany inona ny tsy vita ao anatin'izay tsy maintsy atao zay maneriny tsirairay zay anao ezaka zany dia efa mifandimby miakatra isaky ny isan'andro moa zany ny ministra tsirairay eo anivon'ny télévision mpanjakana de manazava hoe misy zavatra ohatr' zao natao dia amin'eo koa fanetana fa mampafantatra ny zava-bita zany fa ny goavana be zay fehitantsika aloha hatreto dia lay zavatra nitakina tamin'ny tolona reny resaka délestage isika raha mahita délestage raha mbola misy dia kely sisa ary tsy délestage intsony moa ny anaran'le izy fa tena coupure technique zany le izy am'izao fotoana zao fantatra hoe inona le tena dikany hoe coupure technique rehefa antitra daholo ny akamaroan'ny fitaovana de indraindray misy miakatra tampoka ny jiro boka le transformateur misy zavatra simba tampoka indraindray fil tapaka na potoninjera fa amin'ny ankapobeny zany efa voafe ilay ataontsika hoe délestage ny resaka rano koa toraka zany mbola misy nefa niezaka tsy vita ao anatin'ny ray andro ny zavatra tsy nety nandritry ny 19 taona na mihoatra an'izay ary
tsy ho vitan'izao gouvernement tany fanavozana zao ao anatin'ny roa volana sy tapany miezaka tena manao ary tena hoe mandeha be ary raha ohatra ka tena jerena ny gouvernement tam'izao lafiny ara ekonomika ady sy tolona nataony ministera misanana zany zay ny prime ministre no mitarika anazy am'izany resaka fiadinany toeran'ny mpandraraha malagasy madinika ny miady ny anjara masoandro ny malagasy ady lehibe zay ataony zany zavatra zany mba hisitraka ny anjara masoandro ny daholo ny malagasy rehetrarehetra be deaibe zany ny zavatra azo resana ao anatin'zay fa hitatsika ny asa goavana zay ataony fiadidinany fanavozany repoblika tsy mipetraka mihitsy ny filohan'ny fiadidinan'ny fanavozana sy ireo mpanotsaina avo tsy mipetraka ary tsy matory andro tsy matory alina be deaibe ny zavatra ataony zany rehetrarehetra zany tsy ho tanisaina daholo hoe zao fa isika ihany de efa matsapa hoe marina tokoa zany zavatra notakinana andritry ny fotoana marobe tany vita tao anaty vitany namaolana tao anatin'ny fotoana foy dikan'izany zany tsy hoe fitazomana seza fotsiny fa tena fanatanterahana ny filan'ny vahoaka ny zavatra ataon'ny gouvernement tamin'ny fanavozana am'izao mitarika amintsika amin'ny lalana tokony ho ale mampianatra atsika tsy andany fotoana sy andany vola amin'ny zavatra tsy lara-pamehana zay aloha zany modely hitatsika amin'izao fotoana zao efa mamarana ny fotoana isika tompokoa fa tsy azo dinantsita ary tsy azo tsy resahana ihany koa ny makasika nty valana retina mipaoksa ity zay ataontsika hoe manomboka mampatahotra izy raha ny isa atotanisany voaka tato anatin'ny fotoana vitsivitsy farany teo a mety isy fiatraikana na fanatanterantsika amin'ny fanavaozana raha sanatry ka miditra ao anatina hoe confinement na mety ho fikatonany Madagasikara sy ny sisa isika manao ahoana ny mety efa asa tanterahany gouvernement amin'ny fifehezana an'io valanaretina io tompoko ady lehibe ary irahan'ny gouvernement miara-mientana mihitsy ny ady amin'ny fiparitahany ny drajako zay ady amin'ny ataontsika hoe mipoxa zay zany anaovana fikonan-doha manokana mihitsy ny atao hoe lara-pamehana ho an'ny gouvernement zany zay ady zay ny antony de zao tsy te hiverina intsontsika tamin'ny zavatra nitranga tamin'ireny covid reny tia indray mitoraka tia indray dia zavatra tonga izay tsy ampozintsika mihitsy hoe hotody dia ty amin'ity Madagasikara nefa tonga le izy am'izao fotoana zao tena misy tokoa le izy ary mitatra zany efa maromaro angamba ny roapolo ny faritra efa tratrany zany am'izao mila mitandrina daholo isika rehetrarehetra zany ary le fomba fifindrany zany araky ny fampahafantarana zay natao anivon'ny gouvernement dia amin'ny alalany indrindraindrindra zany ny tena manaparitaka anazy aingana be de ny firaisana aranofo amin'ny alalan'ireo olona zay mpampanofa tena zany ireo mpivaritena zany dia mitatra mifamindra ihany koa io amin'ny alalan'ny voka fa misy fomba fifindrany ihany koa amin'ny fifampikasohana amin'ny zavatra tseritseretitsika mihitsy hoe mila ilana fitandremana na ny zavatra nyraisin'ny marary mety hifindra amintsika zany mety hatratratsika rehetrarehetra io zavatra io fa izao isika rehetra ihany koa no mila miara-miady amin'io ary mila tonga saina satria ny fiparitahany mitombo aingana be misy ny vaksiny fa mbola tsy tonga eto amintsika fa vao andalany mbola vao mpanafarana n'le vaksiny isika zany mandraba tonga ny vaksiny de fitandrematena atsika rehetrarehetra hoe mila mitandrona tsara ny fanasana tanana ny fahadiovana ny tena raha ny tena tokony hoe zany moa zany nolazaina hoe tena entanina mihitsy amin'le hoe abstinence hoe tsy fanaovana firaisana ranofo indrindra zany amin'ireo olona zay voakasika zany mamindra aingana be an'io aretina io kanefa ny ady zay atao amin'io zany tsy any ministera ministerany fahasalamana fotsiny fa isika rehetra hoy dia entanina daholo ny rehetrarehetra raha vao misy ny zavatra hafahafa na misy ny ina moa zany fanany vatana mihoatra ny tokony ho izy raha vao misy inona mampiaiady aleo manantona ny toera-pitsaboana manantona mpitsabo sy ny sisa rehetrarehetra fa mila fitandrimana be mila miverina isika zany amin'ireny zavatra nataontsika ohatrany tamin'ny covid reny fa eto ihany koa de manentana ihany koa tena resaka fifanentanana resaka fandraisana ndraikitra ihany koa izy ty raha sanatria mivava
ka io no mihitatra dia tsy maintsy isy fiatraikany any amin'ny fikonan-doam-pirenena satria olona marobe no andeha hifandray azo atao nefa raha ny filazan'ireo teknisiana rehetra mandresy an'izany mipoka zany ao anatin'ny fepotona hoe ao anatin'ny 5 na 8 tanteraka raha manaraka ny fepetra rehetra zay atorina lazaina sy atoriny eo amin'ny ministera fahasalamantsika rehetrarehetra zany satria ny antony dia zao ny 8 voalohany isika aloha mbola anao fikonan-doha mbola anao ny fandaminana dia anao n'le andrana aloha fa ny 8 faharoa no tena manomboka ny fikonan-doha-pirenena ny 3 volana voalohany ny 2 volana voalohany amin'ny 8 faharoa zany deuxième semestre 2 mois amin'ny deuxième semestre dia manomboka ny fikonan-doha enanivo mifoky tany ny 2 volana amin'ny 8 faharoa dia enanivo amin'ny commune ray volana ny commune dia tonga dia toizana ny district moa zany efa misy ny fomba fandamina amin'izany dia ny ray volana manaraka dia enanivo ny faritra dia ny ray volana farany fikonan-doha-pirenena eto Antananarivo zany hoe tsy tokony misy arentina tsy misy impox tsony amin'izay fotoana zay deuxième semestre zany dia fifandrindana daholo zany tiatsika ny olona rehetra olona salama no andeha hiatrika amin'ny fikonan-doha fa malagasy rehetra ihany koa na tsy mandray anjara amin'ny fikonan-doha-pirenena dia tadiavintsika olona salama daholo zany isika rehetra maniry soa malagasy rehetrarehetra ao anatin'izay fa indrindra koa zany mangataka amin'Andriamanitra omeny hery tanjaka mba ho tahiny daholo isika rehetrarehetra ao anatin'ity taona ty eto dia tena hoe mananty tena hoe te anentana ny rehetrarehetra mihitsiny hoe tena no zava-dehibe an'izao fikonan-doha-pirenena zay atao zao izao fanavozana zao amin'ny anaran'ny raha iombonana isika malagasy ny zavatra tadiavintsika amin'izao dia hoe fandaminana ny raharaha politika sy ny raharaha tsy mety eto Madagasikara malagasy sa malagasy fa ny firenena ivelany sy fikambanana ny ivelany dia miaraka amintsika manampy antsika fotsiny ao anatin'izay ny faharoa amin'ny anaran'ny le hoe fierté nationale le ambopo-pirenena lay isika rehetrarehetra te le nandray anjara tamin'ny tolona zay natao amin'ny anaran'ny tolona rehetra zay natao ho fahatserovana n'ireo rehetra zay namony ny ainy nandatsaka ny rany ho an'ity Madagasikara ty ndao sika rehetrarehetra hifanome tanana ndao sika rehetrarehetra hiara hientana ao anaty fanajana ampiseho an'le finiavana hoe andeha any amin'ny repoblika fahadimy fa te hanova ho tsaratsara tokoa ny fiainantsika rehetrarehetra ndao isika rehetrarehetra hifandray tanana ao anatin'izay andao tsika hiaraka iroso ho an'ny tanjona anankiray mba homendrika hoe ny aren'ny are-pirenena malagasy mba isika malagasy aloha no misitraka an'izany voalohany ny Madagasikara mba manana toerana mendrika manerana an'izao tontolo zao firenena manan-karena isika nefa tsika nampahatrana le malagasy ny hafa no mitsetsitra ny arentsika aleo isika rehetrarehetra mifandray tanana andao tsika rehetrarehetra irahina fa mila harovana ity firenena tsiriritin'ny olona mafy ty tena hoe tsiriritin'ny olona mafy ange ty firenentsika ty dia na zay fotsiny ara hoe harovako ty tanindrazako ty ity tanonjanaka ity tsy ho ahy rery tsy ho anao rery ho atsika rehetrarehetra ny zavatra zay atao amarana antsika tanteraka ny fiarahana tompoko naverimberin-dramatoa minisitra teo le hoe inclusive zany hoe andraisan'ny rehetra anjara io fikonan-doha-pirenena io mety misy ataontsika hoe lalatsaina ihany koa tokony hazava ho an'ny rehetra hoe tsy tokony ho gaga ve zany ny rehetra raha mahita ataontsika hoe antoko politika na ohatran'izay pomba ny fitondrana teo aloha fa mandray anjara ao anatin'ireny dievitra ireny tsy midika izay hoe miverina amin'ny fitondrana teo aloha mety hiapetraka mantsy izay tompoko tsara petraka tsara mihitsy n'le zao hoe nisy olona na tonga n'le olana politika teto amin'ity firenena ity ary le olona efa lasa nandeha nandositra nakany ivelany namela n'le fahefana ny ambina abondant de poste ozy izy ny fitsarana ambona lalam-pandrenana nisy vacances de poste atao tsy nisy nitondra ny firenena atao anatin'izay nomena ny filohan'ny fiadidinan'ny fanavozana ny fahefana ary izy no lehibe mpanjakana zany ao anatin'le didim-panjakana ao anatin'le décision ny fitsarana ambona lalam-pandrenana eo zany tsika no miainga
raha miteny hoe concertation inclusive andraisan'ny rehetra anjara dia le olona tokony matsapatena hoe izy no olan'izao fiovana zao sy olany natonga n'izao anaovana fikonan-doha zao dia mino aho fa atsapatena izy fa tsy mbola mikatona ny ferin'ny olona zay naratra nanana namoiavana tao anatin'ny fotoana nanaovana ny tolona reny be de be ny victime nandritra ny fotoana zay nitondrany be de be ny victime ka le hoe concertation inclusive tsy hoe mamela an'le olona tompona andraikitra amin'izao zavatra zao hoe izy no overina eo manana ny antokony izy manana ny mpomba azy izy re olona reo afaka mandray anjara ma concertation inclusive azy fa raha mbola tsy mikombona ho an'ny fery mbola voafiry volana 2 volana 3 volana zany zavatra nitranga marina fa tamin'ny taona tamin'ny 7 efa nisy ohatran'izao ihany koa hoe nisy ny feuille de route zay nyresanao teo mbola sy tanteraka hatramintsika amin'ny teny zao satria reny ataontsika hoe tsy naomby reny médiation reny satria le feuille de route sy tanteraka hatramin'ny farany satria tsy ny malagasy no nandamina an'le izy fa ity malagasy samy malagasy aloha misy sotoavina rahanao misy sotoavina milajainao fa izany akory tsy mamela hoe ny rehetra de andeha setrasetra sanatry mivava na andeha hanokatra indray le fery fa eo ihany koa no tsara apetraka ihany koa hoe isika malagasy dia sarotiny ary milajaina zay fifanajana zay zava-dehibe zany dia ho an'ireo olona zay nitarika ny tolona rehetrarehetra ihany koa manakambary ireo olona reo tsy ny tenako manokana na olona manokana no miteny hoe tsy azo atao zao na azo atao zao teny rana aloha teny rana aloha fa raha ohatra sitraponina andeha tany ivelany nandositra ny ivelany dia anao zany fa raha ohatra ka zay indray no anankirotana dia veriko fa ireo rehetra zay misahirana amin'izao fotoana zao anao an'izany fikonan-doha zany sy te anjara indraindray amin'izany tsy fandamina dadafintsika ary Madagasikara milamina fampandrosoana tsy miaraka mikorotana izay mifanohitra amin'izay dia fahavalon'ny fikoana zay manakirotana amin'ny fikonan-doha dia fahavalon'ny fanavozana zany ankasitrana tompoko ny tondra an'izay ataontsika hoe fanazavana rehetra tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy hiditra ao anatin'ny fanatanterahana n'izay fikonan-doha izay isika efa nampahafantarin-dramatoa minisitra teo moa ny tetiandro rehetra amin'ity taona 2024 ity natanterahana an'izay dia nitsika teo ny fanentanana ny vahoaka malagasy tsirairay avy mamarana ny fiarahana isika tompoko mety hoe teny farany amafisatsika n'izay fanentanana ny rehetra izay ao anatin'ny 2 minitra amaranana zao fandarana zao ny fanentanana moa zany dia ho an'ny rehetra ho an'ny vahoaka malagasy ho anay rehetra mpitondra fanjakana ho antsika rehetra zay mametraka ny ina moa zany tombontsoa ambonin'ny firenena malagasy fotoana zao anaovantsika zany fanavozana zany ny fanavozana tratraritsika mety tsy ho vita daholo ny fanavozana ny zavatra rehetra kanefa tokony be dehibe ny zavatra tokony avozana fa ny fikonan-doha tsy maintsy atao satria lalana tsy maintsy anaovantsika andehanantsika amin'izany fanavozana zany ny fanavozana ao arinan'ny fifidianan'ny lalam-pandroena rehefa mpitondra manaraka eo manohy an'izany fanavozana satria ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny lalam-pandroena dia ho tanterahana sy ho ajainy zay mpitondra manaraka eo ny teniko zany ao anatin'izay dia hoe le fiara-mientantsika rehetrarehetra ty fotoana ity zany ny ataon'le hoe occasion anankiray tsy azo lalovana fotsiny raha sanatry mivavy isika rehetrarehetra manao tsinotsinona na tsy mirarahana zany fikonan-doha pirenena zany izany fikonan-doha pirenena anaovantsika sy andianantsika ny fanavozana zany dia isika rehetrarehetra no tompona andraikitra amin'ny zavatra rehetra zay iseho any arinany anenina tongotra matana ntsika amin'izay fotoana zay hoe afaka nitondra ny anjara biriky afaka nanao fanavozana afaka nitondra ny andraikitra tandrifiny tsirairay kanefa tsy nanao an'izany anenintsika satria ho an'ny taranaka ho anareo zanaka ho an'ny taranaka tsika rehetrarehetra nanaovana zao fanavozana zao ho an'ny mpitondra fanjakana ihany koa nefa ho an'ny rehetra zay manana zany finiavana zany fotoana anankiray ampisehoana fa tia tandrazantsika rehetrarehetra tia malagasy tsika rehetrarehetra ary tian'izany ho avy tsara kokoa mitovy ny amin'ny ny firenen-kafa any
ho an'ireo arena rehetrarehetra zay misy atsika fotsiny reo hoe arena ananantsika ireo fotsiny ara dia efa mahavelombolo sy mampitsiry ny fanantenany tsiraray zany. Isaorananao raha mato minisitra nafoy an'izay oraray izay ny fampizarana tatao anatin'ny fandaharana ny vahiny tatao anatin'ny aloresahana. Saotra tompoko. Izay ihany koa no antsika manakatona ny fiarahana tamin'ity fandaharana aloresahana no sehatra ity tamin'izao aliny ny sabotsy izao. Mametraka ny veloma mandra-pitafy izahay ao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.